Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tokoa isika araka ny tatitra izay nataon'ny APIPA tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia manambana ny tondradrano ho an'ny faritra iva eto Andrenivohitra sy ny manodidina vokatry ny firotsahan'ny orana be loatra moa no anton'izany raha ny fanazavana trany dravaka n'Andriamanalina Samara Samuel no mamintina ny vaovao. Manambana ny tondradrano ny faritra iva eto Antananarivo sy ny manodidina vokatry ny fiandronana ny ranorana hoy ny APIPA. Misy araka izany ny fanairana mavo na ny loza manambana ho an'ny lemaka Antananarivo izay navoaka ny APIPA tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Toy izao ny avon'ny rano amin'ireo renirano 3 lehibe eto Antananarivo. Ho an'ny renirano Ikopa dia 2,12 metatra ny avon'ny Ikopa eo amin'ny Marotrefina no zato, niakatra 4,17 metatra ny rano tao anatin'ny fitoro, nefa hidina mandritra ny 12 ora manaraka raha mitsahatra ny orana. 3 metatra ny rehefa fanairana milazaloza manambana eo amin'ny Nossato. 4,20 metatra kosa ny avon'ny Ikopa eo amin'ny Marotrefina Bevomanga, niakatra 4,7 metatra ny rano tao anatin'ny fitoro ary mbola hiakatra mandritra 12 ora manaraka. 4,15 metatra ny rehefa fanairana milazaloza miatra eo Bevomanga. Ho an'ny renirano Sison dia 2,40 metatra ny avon'ny Sison eo amin'ny Marotrefina Pitatafika, niakatra 4,20 metatra ny rano tao anatin'ny fitoro, nefa hidina mandritra ny 12 ora manaraka raha mitsahatra ny orana. Ary farany ho an'ny renirano Mamba dia 7,917 metatra ny avon'ny Mamba eo ny Marotrefina Ambohidro, niakatra 4,7 metatra ny rano tao anatin'ny fitoro.